voaladiny mpitandrina alady isaorana an'Andriamanitra no nanomezany mpitandrina antsika. Alady angataham-pitahino an'ny mpitandrina sy ny asany ary ny ankonany, ary alady anehoana ny fankamamiana sy ny fankasitrahantsika ny mpitandrina. Ny valopy nozaraina ahafahany manatanteraka izany dia arotsaka amin'ny fotoana fanatazana ny rakitra. Manaraka izany dia fifaliana ho antsika ny mandray ny mpitandrina Pasteur Théodore Andriamanantena sy Ramatoavadiny izay tonga hiara-mankalaza amintsika izao amin'ny fotoan-dehibe izao. Anio dia izy nitondra ny afatry ny filazantsara ho antsika sy hitantana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Izao dia angatana ny tokopira feno mazava mba handroso aty hanao ny rehefa nomaniny ho fanombohana izao fotoana izao. Afaka mipetraka tsika.
Miara-mitsangana to. Ho anareo izay vao antso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ry hava-malala, aviako isika iobo an'i Jehova fa Andriamanitra lehibe izy sy mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Raha mamaky ho fiderana azy ny teny voarakitra ao amin'ny bokin'ny tantara voalohany toko 240 amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan Jehova miantsoa ny anarany, ampafantary ny firenena fiasany, mihirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voareharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova. Mitedava an Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany, fa tsy arova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Jehova, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany, fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy hafaliana. Manomeza an Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Manomeza an Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy eo anatrehany, miakohofo eo anatrehany Jehova amin'ny fiaingona masina. Miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa ray mandrakizay, mideranao zahay. Ianao izay naniraka ny zanakao teto amin'izao tontolo izao, hamonjy anay sy hanomenay ny fiainana mandrakizay, mankalaza anao izahay. Efa sitrakao ny antso anay, hiala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavanao mahagaga, sy nandray anay ho isan'ny vahoakanao, izay natokanao ho an'ny tenanao. Ko raisoanao ny aja sy ny voninahitra, fa mendrika izany indrindra ianao. Andriamanitra, mideranao koa izahay, noho ny antsonao tsy mitsahatra, fa hatefanao amin'izay rehetra nofidinao, ho mpitoro ny filazantsara, ho mpanarantolo ho an'ny fanjakanao,
ho vavolombelon'i Kristy ilay velona mandrakizay. Misaotra anao zahay noho ny efa nanoloranao anay mpitandrina araka ny sitraponao izay miandry ny ondrinao amin'ny fahalalana sy ny fahendrena avy aminao. Mangataka aminao zahay ta io ty andrina lahatra ao lady mpitandrina ity mba hitondra fifaliana sy hafanampo vaovao an-trano ho an'ny mpanomponao hoentiny manao ny asanao ka azony ny satroboninahitra tsy mety simba amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy lohan'ny mpiandry. Ta io koa ty fotoana ity mba ampivondrona anay rehetra amin'ny fiaraha-manompo anao amin'ny fahitsiana sy ny fahatsoram-po ka ho saina iray sy vava iray an-trano no arahanay mankalaza anao. Raha eo enoka valio izao vavaka izao izay ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ary tandremo ny teny alohan'ny vavako, koa eno amin'ny fanajana ary havana sady eritrereto larina zao teny izay anambarana ny sitrapon'Andriamanitra izao. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa izaho tsy andao anareo mihitsy na afoy anareo akory. Aza mety avilo ny fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny anina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Aoka ianareo anatitra fanatim-piderana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra mandrakariva dia ny vokatry ny molotra izay manaky ny anarany. Aza manadino anao sosi antra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Manekeny hitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana mba hanaovana zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy hahasoa anareo zany. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra nambara tamintsika izany isika.
koako sika iaiky ny fahatantsika amin'ny fombebaka sy feny fanetretena amin'ny fanarahana izao tonombavaka izao ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io misaotra anao zahay fa androany dia tsy nafeninao anay fa mbola nambaranao taminay indray ny sitraponao izay mitondra ao amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Tompo, manoloan'izany dia mahatsiaro tena ho tsy mendrika izahay satria tsy mba natateraka izay takianao aminay, tsy mba nanaraka ny toro lalanao ary tsy mba nandeha tamin'ny lalana novelarinao teo anatrehanay. Tsy miafina aminao zany fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao, mianjaanja eo anatrehanao ny fahalemenay. Ko manetry teny eto anatrehanao zay Tompo, mamindrafo aminay miaraka ny fiangonana. Riraina be famindram-po mitalao aminao zahay, mamela ny elokay, diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afa-kelika, ary avoza ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Pitsanganana amin'ny finoana izao teny fambelan-keliko omen'ny Tompo anao zao. Amindra fo amin'ny tsy fahamarinanao aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Voavela ny elokao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Yeah.
indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tanany olona Kristy. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina ka alohan'ny androson'ireo tompon'anjara hitarika antsika mivavaka sy ny famakiana soratra masina dia ataontsika ny hira 370 ny andininy voalohany sy faharoa. Tianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay no izao fotoana sarobidy omenao izao. Andrenesanay ny teninao izay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Indreo ny mpanomponao izay hamaky ny teninao ary koa hitondra ny hafatrao. Ny fanahy masinao anie no ameno an'izy ireo tsirairay avy ka ny sitraponao irery ihany anie no voambara. Izahay mihainy kosa ampio izahay mba hifantoka tanteraka handray ny zava-tsoa rehetra avy aminao, koa mitenena tompo araka ny fombanao fa voninkiaina izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Et nous faisons la lecture dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, pour leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et les rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Mbola toizantsika mivaky teny, izany dia hitantsika amin'ny epistily araky ny Filipiana toko voalohany ny andiny fahatelo ka hatramin'ny faha 12. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin'ny fifaliana no ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mieto am-poky anareo fa mpiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako ahafatsiny ny filazantsara sy ny fampianarako ahamafiorina azy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra aho hafamindrampony Kristy Jesosy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, voninahitra sy fideranan'Andriamanitra. Amen. Miaraka mamaky ny filazantsara isika, filazantsara araky ny Luka, toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Filazantsara araky ny Luka, toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona faha-12 nanjakan'i Tiberia Kaisara, fony Pôntio Pilato no gouvernoura tany Jodia, ary Hérode no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo rahalahy no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lisany no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany amin'ny efitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy, nitoron'ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka,
araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny tenin'ny Isaia mpaminany hoe injany misy feo miantso mafy any anevitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah ataoko mahitsy ny lalakaleha. Ny loasa rehetra mototofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra rehetra ary omely ka itsy ary ny lalana mikitotoana ho amarinina ary ny nofo rehetra ahita amin'ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Ento araka ny voalaza tao moa zany a pasteur Théodore Andriamanantena nivady dia tonga eto amintsika miara mankalantsika amin'izao fotoana lehibe izao. Izy no nanaiky hitondra ny tenin'Andriamanitra ho atsika, izy zany nitoriteny amin'izao fotoana izao ho atsika. Rehefa avy eo izy dia mbola hitarika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ry afamirano amin'ny tompo fifaliana ho an'ny ramatoa vato sy ny tenako ny mamangy anareo amin'ity alady fandraisana volana desambra ity ao anatin'ny advento. Faly zay satria fandrono zao ry havana mba nahitana an'izany hoe Toulouse zany. Tsy tsarokotsolo ilay daty anankiray fa misy mahatsiaro nareo efa taty any indray mandeha indray makasana folo taona anasy fotoana. Tena fifaliana ho anay ny mamangy anay eo ary indrindra ny mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alady ny mpitandrina izao. Ny tenin'Andriamanitra zay nividiko ry havana mba ahafantarantsika ny asan'ny mpitandrina satria alahady ny mpitandrina ity alahady ity dia arak'izay hita ao amin'ny Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo. Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fafito ambin'ny folo. Mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Manekeny ny mpitondranareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoava mba hanaovana zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy hahasoanareo zany. Manekeny ny mpitondranareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo. Ry havana, amintsika tradition littero-réformée dia misy fomba maromaro anekena ny mpitandrina vao afaka miditra mitondra fiangonana izy. Ary eto ny epistole ny Hébreu dia manamarina an'izany. Mila ekena ny mpitandrina daholo ry havana. Zay vao mitondra fiangonana.
fanekeny mpitandrina voalohany izy mahatsiaro fanatsoan'andriamanitra io a tsisy malala io na ny vady na ny reny na izy rery eo amin'ny fiainana manapa-kevitra hanao mpitandrina antsoan'andriamanitra zany ny mpanompony hanao miasa zay ny voalohany fa ny faharody izao rehefa mahatsiaro zany vocation pastorale zany olona anankiray na lana vavy io dia mandeha miofana izy io na io any amin'ny collège théologique raha any amintsika any Madagasikara sy makany amin'ny faculté na io aty andafo midy ave ny faculté sy mitoerana vanomana rehefa vita ny fiofanany dia zay izy vao miditra ao amin'ny asa mpitandrina fa izao milohany andraisany zany asa mpitandrina zany raha ny any Madagasikara no resahako aminareo dia zay mane tompoka dia efa alefa izy aloha mizahadrara any amin'ny fiangonana azy zany no nataonay tompo zany no nataony pasteur anareo tsy hoe stage passif hoe dia mivandravandra io fotsiny ianao amin'ilay pasteur non mandray anjara ianao ampanaisiny anjara ianao na mitoroteny zany na mifitariana fivrily zany na mifamanginy zany amin'ny asa pastoral rehetra dia fa miditra amin'izany ny mpianatra théologie ny ety andafo zao dia fa folo taona mahery vita ny fianaranao mahazo maîtrise ianao tsy maintsy manao master professionnel ianao aloha zany hoe mila mitondra fiangonana ianao tsapay ary rariny zany satria be dia be ny olona manao théologie saingy tsy afaka mitondra fiangonana za mahita pasteur maromaro nanao théologie mianatra ny lofo fa tsy natsoan'andriamanitra hitondra fiangonana maromaro ny fantatra viavana natao ampianatra izy dia soa ihany fa misy asan'ny fampianarana tany atao misy mibaboka mihitsy fa filoampitandrina na mapolo taona zao to amin'ny FPM misy mibaboka mihitsy iala pasteur tsy tantotra meny adolodolo ny raison rehetra za ny tena tena marina ny ianao tsy natsanao amty ianao ary ny farany tsy maintsy lalova mitarina mba nekena azy hitondra fiangonana dia ianareo reo ny vahoaka an'andriamanitra hitondra fiangonana anao roa taona telo taona mivoty vahoaka an'andriamanitra afaka mitondra eketika mpitarina avy io rangaha io voalohany aloha efa nianatra izy voalohany azafady mahatsiaro ny fiantsoan'andriamanitra izy dia lasa nianatra izy zao izao hiasa eketika ave misy manao roa taona vao fidina misy telo taona efa taona manao tsangatana aminareo na vato miafina mihitsy rehefa eken'ny communauté dia indro izy amin'izay manao miasa mpitandrina zay zany ny farafakely anekena olona ray anao ny asa mpitandrina mahatsiaro fanatsony tompo voalohany ary nanao fiofanana araky azo atao any amin'ny toeram-panomanana ary indrindrindrindra ekeniny vahoaka an'andriamanitra fa tena mpitandrina ty manekeny mpitolo anareo amin'izay le mpitandrina ry hafa rehefa vita zany dia mahatsiaro izy tena natsony tompo marina dia afaka manao ny asa izy fa inona ny tena asa mpitandrina l'épistule en hébreu mamany azy izy miambina ny fanahanareo izy miambina ny fanahanareo lany zany le mpitandrina mitondra fiangonana amin'izay izy inona nataony mpitandrina miambina ny fanahanareo voalohany ny fiambinana ny vahoaka an'andriamanitra
dia ny fitorinana aminy ny filazantsara madio toriteny zany ilaza sekirikely aminareo mora tsy hoeninareo izay ko tany da rehefa hitoriteny rehefa tsy afaka hoe dia ny lobenao sy nyfahitanao teolojia fotsiny miankinanao fa misy teolojianina marobe izay efa nandalina sy nandinika an'io boky eo amin'ny baiboly io ary tsy maintsy vakianao reny mba azahoanao manambara eny amin'Andriamanitra mba tsy mihevitra ataonao fa mihevitra ny mpandalina sy nandinika ny baiboly bien sûr miaraka amin'ny fianabavaka miaraka amin'ny fankatana fanahy masina eo mpikarakarana eo mpanomanana izany toriteny zany tsy mory zany riavana mamaky ny heviteny ianao manomboka alatsinainy lady ianao hitoriteny ny amanokana raha zaika aminareo fa tsy mahafantako izay ataony hafa ny andro indray mazava amiko ny texte voavako ny commentaire biblique efa ny ambony pipitra vao mahita eo izao ny fampiarana anio mivavaka manko aho voavaky taona ny fanazavana rehetra tompo ahoana ny fampiarako anio amin'ny fiangonana zay misy ahy na mitondro tomobile amizay ny anaty métro mitokodinao amin'ny lohako kile tenin'Andriamanitra ahoana ny fampiarana azy tsy moro zany riavaka herinandro ma meritreritra an'izany torinao ny firazana tsara araka izay hitatana fanahy masina anao sy namakinao ny boky tsy mainka ampiananao io amin'ny fiainan'olona eo no mahita ngano ny pasteur tsindraindray ampianana miaraka amin'ny fiainana ny fiangonana n'izay tatana ary eo izy io indraindray akasitranaandreo saotra pasteur nanitsy any teninao satria Paoly dia milaza mazava tsara fa tenin'Andriamanitra atao anitsy saotra pasteur tena mampiorona ny finoko toriteninao satria Paoly dia milaza mampiorona ny finoana ny tenin'Andriamanitra mbola milaza koa dia akoatra fa ny tenin'Andriamanitra zay vakiana sy lenona dia mananatra misy vahoaka n'Andriamanitra zay miaiky saotra pasteur tena mananatra ny tenina fa fanomita amin'izany tompoko dia izao rehefa tsy akasitrahanareo mialatsiny rehefa teko nareo rehefa tsisy avako rehefa tsisy fantako nareo rehefa tsy mbola vitsivitsy rehefa mandona azy le tenin'Andriamanitra teny ganasinao pasteur rehefa zany mpanonton'Andriamanitra ao amin'ny fivorian'ny mpandray za misy nasinao tamin'ny tapabola sikony ianao rangaty tao amin'ny toriteninao ianao tsy milaza minaraka fotsiny ina moa navalonao mpitandra meko ohatra anankiray nareo tsanga tao fitandremana tsy zaika aminareo inaraka fantatra roborto fifidianana diakôna tsy maintsy manao fampianarana na mpitandra miainky amin'ny tenin'Andriamanitra inona no asan'ny diakôna nahoana eny antsona azy dia hoe ah melo fifidianana diakôna zao mba ingafikanareo riava za tsy mivanivany zany fa tena sérieux raha mba fidiakôna ihany nareo le olona mba miampy alavo reny fa tsy le olona manao isan-kerintaona na manao tao fifidianana diakôna fifidianana diakôna afaka ray vola andeha ny vokatra ny anay moa zany dia enina amby roapolo ny diakôna misy 10 taona no mpiandry misy ana le raha fiandry ray eo masabaoka ho any vasoana fivorian'ny assemblée générale fiangonana zany pasteur narano fo manina mamparano fonao a ianao mihitsy manala baraka sady tsy voafidy a ary mafy aminy tokoa hitako amin'ny tarehan'lerandreo fa tia mafy tamile tsy voafidy dia koa ahoana am'izany io a tsy mifidy raha matovadika tsy mifidy ny texte tsy mivadana zany zaho a dia président fifidianana miaraka amin'ny voamerina fifidianana ianao mihitsy namery ary ahoana ro azy
fonareo tokoa raha namelana tsy mahatsiary mihitsy hoe misy fahatsorona toko le fampianaranao hoe fampianara vahoana ho le hoe anao hoe zay tsy miangona asafidiana fa le tena miangona izy mako manao ray mandeha sako ny raha ny tonga na ry krismasy reny le fotoan-dehibe ianao mihitsy amanaraka zany hovoako izy hoe reny tsy miangona reny fidiana dekôle nao to raha mety na izy ary ny le ranganamely ary hovoako zao ny manaraka hoe rehefa fidy dekôle tsika hoe reny kambo velona tsy miangona fa tsy ray mandeha sako reny reny fidiana zany kiava fiambenana ny fanahan'ny olona no asam-pitandrina amin'ny alalan'ny toroteny zay mananatra azy zay mampahery azy ary indray manitsy azy mihitsy amin'ny toetra ratsy fa tsy izay ihany ny fiambenana ny fanahanareo aa izy miampona ny fanahanareo rehefa avy nanao fanekena fa mizara ny sakramenta mizara ny sakramenta amin'ny batisa mizara ny sakramenta ny fanazan'ny tompo mahazatra aloha fa tsy manta raha ty aminareo misy fanomanam-panato ataon'ny mpitandrina mialohan'ny izarana ny sakramenta mba ho tena miambina marina ny fanahanareo ny mpitandrina dia ampiomaly ny vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny fanasana masina zay ho raisina mba anana fahadiovam-po ny mpanefanasan'ny tompo mivavaka mba amperitreritra azy ny fiantson'Andriamanitra azo kristiana ho piray latabatra amin'ny tompo any indrindra manazava amin'ny alan'ny tenin'Andriamanitra indray fa fahasoavan'Andriamanitra io raisinao io na ny boatisy zany na ny fanasan'ny tompo zany rehetra zany moriavana dia natao satria le mpitandrina mpiampina ny fanahanareo ka tena mba ananana hoe fiombonana marina amin'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo fa tsy sanatria rika fombafomba mahazatra mba anananareo fiombonana aminareo saminareo fanasan'ny tompo zay manko nodika fanasan'ny tompo fananana fiombonana amin'Andriamanitra nefa koa fananana fiombonana amin'ny mpiara-mivavaka ka raha tsy misy fanomanam-panahy dia zao lasa fombafomba fotony fanasan'ny tompo tsy maintsy mampianatra zany ny mpitandrina mba hatonga amin'ny fanasan'ny tompo ho tena fahasoavan'Andriamanitra tokoa ivelomany mino ary ny fahasoavana izy satria nandray ny tena sy ny raha amin'ny tompo ianareo ry avana na izanaiza le anareo izao ny fahasoavan'Andriamanitra no miaraka aminareo ary zany ny antoka lehibe ho antsika ravana faharoa zany dia hoe miambina fanahanareo ny mpitandrina ka manome anareo ny sakramenta fahatelo voalohany fa hainareo zao voalohany dia miambina amin'ny fanahanareo isika toroteny izy faharoa miambina amin'ny fanahanareo izy mizara ny sakramenta be dia be naviresahana momba ny ministère pastoral fa ny kely indrindra dia tsara fantaritsika satria raha dia mpitandrina ny andro dia tsy hoe toroteny fotsiny miavana no atao mpitandrina na mizara sakramenta fotsiny fa mitondram-bavaka ny kristiana tsirairay na zay manendrika anao na zay faly aminao mitondram-bavaka ary mahafantatra ny ondry andrasanao tsy mory zany riava io dia fiainam-bavaka ny mpitandrina io tsy mila ny vadiny io tsy mila ny zanany io fa araky ny tenin'ny tompo hoe midira ao amin'ny efitranonao manginginy ary ny rainao za mahita ao manginginy amaly anao manana fiainam-bavaka ny mpitandrina amin'ny tomboteny zay ataony amin'ny fizarana sakramenta indrindrindrindra amin'ny fieverana lay vahoaka an'Andriamanitra zay mahatoky azy sy ny ekely to masin'Andriamanitra mivavaka ao anareo mpitandrina ty misy tantara anankiray zay tena nanahitra fa za moa tany vazany pastera teo aloha alohana tokavaka kaikamtena toroteny tany dia voalohan'ny URF tamin'ny fotoana bainareo moa izy niasa mpitandrina niasa ataon'ny pastera Théodore eto aminareo mba hainareo tsisy mamaso kely lavely eno kely ty tantara ty ozy
ary meko nareo koa le tantara tsy fahitiko loatra lay boky niteneniny fa le tantara nafinaritra mitantaraiky azy tolozy koa teo amatsy andramatoa dia navenany ramatoa vady koa dia mitantaraiky aminareo tantarao fa tsara zany zao le izy tantarana mpanjaka anankiray zay mitady mpanety dia miresaka tamin'ny mpiaramiasa tadiava mpanety eto amin'ny tanàna eto amin'ny firenena mpanety mahatoky ka tsy ilaza na inona hitany aty an-dapo tadiava le mpanety ianao saby dia manaiky ianao anetany mpanjaka fa izao tsy mahazo miteniteny zay hitanao any ianao na mivadinao na misy oentinao mandramaty zavatra mety ho hitanao any zany niteniny mpanjaka mahatoky ve ianao tsy nahita misy tao farany misy anakiraiky satria mpanjaka io ty amono ahy io fa dia hoany aho tonga le mpanety le aho hoy ny mpanjaka tsy laza mihitsy ianao zay hitana aty zay hitanao eto na inona eny toko na mivadinao eny toko na misanako tsy laza toko matahotra mity lepa inona ary ny tena tindraka ty tena petraka amin'izay ny mpanjaka sokafa ny folarany satria manao folara le mpanjaka inona no hitany sofon'ny mpanjaka toy ny sofon'apondra sampona zany le mpanjaka tia sofo normal ty ilany tia sofon'apondra azonareo saina ve zany tompo nareo mbola nahita apondra ve nareo somary lehibe zany goavana be gaga le mpanety ty zany le tsy azo terenina kamba ozina ataony ny asany netezany tsara vita ny asany ho le mpanjaka tsy mahazo mitenina amin'izy zany mihitsy anao na am'izay zavatra hitanao teo tonga dia fahatlerangahy sofon-dranga ty zany tsy azo tenenina nomena azy ny karamany lasa le mpanjaka ny boaka ny lapa nanomboka teo amin'io fotoana io mandra-patonga any an-trano sofon'ny mpanjaka sofon'apondra sofon'ny mpanjaka sofon'apondra miaraka mivadina izy sofon'ny mpanjaka sofon'apondra tsy mahazo miteny mihitsy satria matahotra izy tonga mako dia hotifirina mandra maty miodina tao amin'ny fisainany teo foana naiza alehany farany nakeny amin'ny tendrombohitra isosy teny izy miantso matsy mafy sofony mpanjaka sofon'apondra nahagaga ozy lay pasteur ny tantara fa nanomboka hatramin'izay izy afaka amin'izay izy io tsy ny tantara koa fa mba afaka zany lay ayany Parce que français, exactement ce qui se passe dans notre ministère pastoral. Là, j'en ai d'autres. Rehefa mafy ny raha déjà mpitandrina tsy misy hafan'ilay mpanety teo mivavaka izy mieritreritra izy ianareo ny eritreretiny miodikodinao tona tomobile nareo ihany ny eritreretiny miresaka mivadina izy ty vadiny ty moa zany inareo dia tena manampiasa tsara misy dia ianareo ihany ny eritreretiny nandray misy adiny mihitsy fa satria aty aminareo dolidoly zay ry havany ny asa mpitandrina zany hoe tsy mitory teny ihany tsy mizara ny sakramenta ihany fa indrindra mamantatra ny vahoaka an'Andriamanitra ary mitondra bavaka azy sy manome ny solution misy ao démoniaka iny ianao maintsy makany ianao manala devoly misy ao mpivady miady indro anao makany ianao ninninona olana ka mizarainareo aminay mpitandrina dia mitondra bavaka anareo zay ary indrindra manome anareo ny valy teny araky ny sotra masina mba hampaherezina anareo ary matetika ireny zavatra ireny dia miodikodina ao an-tsainay fa izao ny tena zava-dehibe ary amaranako ny toritenika rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra rehefa manaiky mandray sakramenta masina ny olona ary indrindra rehefa miaiky izy fa ny mpitandrina miambina ny fanahany
dia izay ny fifaliany mpitandrina. Eto Hébreu dia manafara tsara mba tsy hanaovan'ny asa amin'ny fisian-tondra fa amin'ny fifaliana fa tsy mahasoa anareo zany marina zany. Fifaliany mpitandrina dia izao rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra ny vahoakany ka mampiatra zany eo amin'ny fiainana, rehefa manaiky anariny ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka, ary indrindra rehefa vavoloben'ny Kristy marina ny vahoaka. Izay ny fifaliany mpitandrina. Ho aminareo ny tompo. Amen. Hallelujah.
ry havanao ho mariky ny fijonontsika vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka atsika dia
andeha isika hanambara ny finoantsika eo am-pitsanganana amin'ny fiarahamanonina ny fanekam-pinoana apôstôlika irahantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao. Miara-mitsangana isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky ny Mary Virjina, nijara ny napaka Pôntio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any mevy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana. Zao ry havana, dia roso amin'ny fanasan'ny tomposika, fiomanana ny amin'izany dia hovetesitsika ny hira fa 480 ny andininy voalohany sy faefatra. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, ao sika izay raha fiadana ka tsy mahazo manao ambrasady fa dia fampitsikitsika hoe ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Azafady za tsy mahay mihira. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Oka hoderetika ny tompoandriamanitra. Entiko tompo, ray masina Andriamanitra mandrakizay. Ianao no mahefana zavatra rehetra, koa mety sy mahavody ny sarana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, zay tia anay sy nanolo teny hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny tolo idiaran'ny anjely ny fiandriananao, itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra
anao amin'ny tahotra ary iarahany fiangonana ny an-danitra ety an-tany midera anarana ao amin'ny fiombina metiko izay tompo miara-mananitra ny feonay amin'izy ireo ka mifanajana lehibe no derainay hoe aoka minotsika zao riavana ny tiny nanorenana zao sakramenta masina izao. Jesu Kristy tompotsika tamin'ny niariny izany madiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra ny tompo dia nivakiny ka hoy izy raiso hano iteny tenako omena ho anareo izao nataovy ho fahatserovanahy ary toy izany koa ny kapoka rehefa nisory dia hoy ny tompo misy tsoa amin'ny tianareo rehetra fa tiany rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay ratsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kena koa na ovina no misotro ianareo dia izao nataovy ho fahatserovanahy fa na ovina no mihinana tony mofony tony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piavo. Zao sika dia atsiaro ny fijalian'ny tompo ary angataka ny fanahy masina mba ahatonga ny mofo tena hanambara tokoa any Jesu Kristy ny tena Jesu Kristy ary mba ahatonga ny divay hanambara tokoa ny rahany Kristy. Ndoary vavaka toka misaotra anao izay Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao amin'ilay mpanotamanitra dia nomenano zanako alahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mihinanao fa hanana fiainana mandrakizay. Raha ny an-danitra o ndreto izahay manao tena trehanao ny fahatserovany fahatongavany zanaka olona mahatsiary ny fijaliany sy ny fahafatesany mahatsiary ny fitsanganany tamin'ny toerany maty ary mahatsiary fa mifona ho anay mandrakizay eo an-tanakavananao izy koa dia miandry sy mitalao ny fiverenany izany. Ankekiny raha io adino amin'reto vahoakanao reto ny fanahy masina mba hameno ny fomba andraisan'iny anao Jesu Kristy amin'ny fonona velona amin'izao zay rehetra manatona anao amin'ny alalan'izao fanasana izao. Ry Jesu Kristy tompo izahay izao tonga tena trehanao iombona ny latabatra ao masina dia mangataka mba ampiraisina ho aminao ohatra ny sampana amin'ny voalobo ampianary ny fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izahay ara-marana ampiangonana masina manontolo ny fihononana sy ny fifaniana aminao. Amen. Ataontsika ny hira atserovana fijalian'ny tompo 117 la première et la troisième strophe.
Atao le misikaponao ety atany tahaka ny anendamitsy. Meolany izay anasa aza ho anay. Ary mamelany elikay tahaka ny namelana izay melo taminay. Ary aza mitonay eo amin'ny fankapana, fa manafana eo amin'ny fitsy. Fa anao fatakana azy ny hery, ary manary fatakizay. Amen. Ny mofo izay vakitikeriavana dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy maty ho famonjenantsika. Ny kapoky ny fisaona izay saorantsika dia firaisana amin'ny raha ny Kristy nalatsaka mba ho fanavotana atsika. Hoy ny Tompo andeha fa hivoatra ny zavatra rehetra. Ny sira voatondro andro iavana dia mizara ny divay sy ny mofo mamparay fanasan'ny Tompo ny diakonina zao.
Milala amin'ny tompo manasalama amin'ny fanasana Jesosy Kristy tompo ny finoanao sy mpanefa azy hoy ny tompo ry havana raiso hanty ny tenako izay natao fahazorovana ary mivavaha mafy apotika tompoko. Misaotra le Kristy mofonainao mamelombelona ny fanahinay. Amen. Ohatry ny tompo ry havana sotroina rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao alatsaka ao rehetra famelan-kelika izay natao fahatsiarovana amin'ny tompo ary mivavaha apotika tompo. Misaotra ry Kristy ranonainao mamelona anay. Amen. Izao no teny fampaherezana ry havana. Jesosy Kristy tompontsika izay vomboko amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanomenareo ny tenany sy ny rano izay nanagotonareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ane no ampahery sy hiaro anareo amin'izany finoana marina izany ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny amin'ny tompo. Tsy maintsy manontaniana fa zany ke vahiny dia tonga dafaty reo manaonao foana ka itohizantsika amin'ny FPMA ny 266 ry havana dia miresume ny fanasan'ny tompo ka tsisy metsika tika fa dia atao io ho fisaorana ary lila fifaliana rehefa avy niombona tamin'i Jesosy Kristy sy niombona tamin'ny fiasantsika. Andao ary 266 toutes les strophes.
soratra hoe inona mono sy ho azo rahalahy raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa. Koa hitsangana izao ny tompon'andraikitra hanambaran-draran'Andriamanitra miandro sahantsika eto amin'ny fiangonana. Aorian'izany no hanatanterahana ny fiarabanan'ny vahiny sy ny fiarabanan'ny zokiolona na tratran-tsingeritaona nahaterahany. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM à Toulouse dia faly miara-bantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao ny adidy izay miandry antsika izay azo ambara anio. Vaovao avy any ivelany fanasana avy amin'ireo kristiana anglikana eto Toulouse sy eto Frantsa. Hafaliana ho anay ny manasanareo mpiray finoana iaraitsena Noely amin'ny alalan'ny karoly sy ny kominiona masina na fandraisana fanasan'ny tompo. Ny karoly dia fotoana iray natokan'ny fiangonana anglikana hamakina ny tantarany nahaterahan'i Jesosy mpamonjy atsika. Vaky teny nalaina avy ao amin'ny testamenta taloha sy vaovao izany ary elanelanina ira Noely Krismasy maromaro. Izany dia ataony asabotsy 1 Desambra amin'ny 2 ratolakandro ao amin'ny Notre-Dame de l'Assomption, 23 rue Larade, 31 200 Toulouse. Manantena ny fahatongavanareo maro. Vaovao avy amin'ny nasionaly, manentana antsika hatrany anaraka ny fiofanana isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina, izay azontsika rahina amin'ny alalan'ny phone call. Tandremo fa niova ny kody sy ny numero ary hitanareo eo amin'ny solaitra be izany. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafontsika. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Ramananjora Marikoto Monique izay namono iray tampo aminy dia ho tanterahina amin'ny alahady anio 12 Desambra. Taratasy fisaorana. Ny fianakaviana Voangy sy Bruno Razanapalala dia manao etona ny fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana manontolo tamin'ny nampaherezanareo azy ireo raha namono iray tampo aminy izy. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Rakim-pisaorana voalohany, misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Fianakaviana iray nahazo fahasoavana ary mangataka ny hira 20. Rakim-pisaorana faharoa. Anefa nivoadiko amin'i Jehovah aho, hisaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fidirana azy, ka hanolotra vola 100 €, 20 € ho an'ny mpitandrina, 15 € ho an'ny fifoazana, 15 € ho an'ny SVK, ary 50 € ho an'ny fanorenana ny fiangonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, mangataka vavaka ny fianakaviana. Vaovao mikasika ny trano fiangonana. Ary ty vato izay naorika ho tsangam-bato ity no tranon'Andriamanitra, fa isika no tempolin'Andriamanitra. Genesis 7:2-20 tapany A, Korintiana 2:9-10 tapany B. Fianakaviana roa mpikambana ao amin'ny komity ny trano fiangonana dia nanao tonom-bola 3600 € avy ho an'ny trano fiangonana, izay ezaka ho tratrarina mandritra ny 2 taona eo ambanin'ny fahasoavan'ny tompo. Vaovao avy amin'ny STK. Suite à la célébration de leur 25e anniversaire, la section STK met en vente divers produits confectionnés par les jeunes pour les soutenir dans les activités et soutenir le projet Tchan Fiangonana. Un stand se tiendra à votre disposition à la sortie du culte pour présenter les différents produits et passer vos commandes jusqu'au dimanche 12 décembre. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau à offrir et souhaitez participer au projet de la section et de l'église, n'allez pas sur Internet, passez directement au stand. Vous retrouverez des tableaux, du textile, des goodies, le tout à prix gagnant.
Soyez bénis. Vaovao avy amin'ny sampana zava-maneno endripeo. Ny sampana endripeo dia mikasa hivarotra calendrier 2024. Izany dia atao fanohanana ny asan'ny sampana. Ny format dia 21-20x27, ny vidiny dia 10 €. Aza misalasala manao ny famandriana na miantso ny filohan'ny sampana Aperinasy Hermano na manantona ny stand endripeo amin'ny Alahady Heriny. Vaovao avy amin'ny sampana feony mazava. Psaume 72, versets 11 et 19. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Que son nom glorieux soit béni éternellement et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. C'est avec une immense joie que nous vous invitons à l'Isantona de la chorale Feun Mazava, Andau Itsokazi, Let's Celebrate, avec la participation de la section SZM Inchpeo. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 18 décembre à 20h à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Saint-Denis, 62 route de Blagnac. Nous vous invitons à venir à ce concert et espérons vous voir nombreux pour cet événement qui reflètera la gloire de Jésus. Fanavozana ny mpandiny-bolan'ny fiangonana. Manao antsoava amin'ny rehetra fa avozana ny mpandiny-bolan'ny fiangonana izay asa indray mandritry ny 2 taona manaraka. Koa misokatra an'io ny fisoratana anarana ary mifarana amin'ny Alahady 19 Janoary. Ny fifidianana kosa dia ho tanterahina amin'ny Alahady 13 Janoary, koa ireo izay te hirotsaka ho vidiana dia afaka manatona na miantso ny filoha. Fiantsoana fivorimben'ny mpandray. Antsona ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ho tonga amin'ny fivorimben'ny mpandray ny Alahady 7 Janoary 2024 izay fotoana andiniana raharaha rososina. Voalohany dia ny fanavaozana ny fitsipika anatiny, fampidirana ny vondrona asa fitaizana sy ny rafitry ny diakony vala ary ny diakony firaisan'ny sampana, ary ny faharoa dia ny ampiakarana ny adidy. Fananganana ny association ESPMA. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia tafantsangana ny komity mpitantanana na conseil d'administration iandraikitra ny association ESPMA na Entraide et Solidarité Protestante Malgache de Toulouse. Voafidy ny birao hitantana izany mandritra ny 2 taona ka ireto avy izy ireo. Ny filoha Jean-Yves Rakotomalala, ny sekretera Lalao Andrianjatovo, ny mpitambola Lydie Rasolofo. Ny mpandrarany vola Nyony Randrenjafitrimo. Ny dingana manaraka dia ny fametrahana ny statut sy ny mpikambana ao amin'ny birao any amin'ny préfecture. Mbola misokatra hatrany ny fisoratana anarana hiditra amin'izany association izany amin'ireo membre birao. Ny assemblée générale ny vory nanangana ny conseil d'administration dia nanapaka fa 180 € annuels ny cotisation ho an'ny mpikambana rehetra. Vaovao mikasika ny asa fitandrimana, tsy misy ny permanence ny amin'ny talata ho avy izao fa manatanteraka asa iraka any Avignon ny mpitandrina. Ny alakamisy kosa dia amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora sasany ao amin'ny birao ny fiangonana. Toy izany ihany koa tsy misy zany ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao. Kasika ny fanadiovana ny trano fiangonana dia anjaran'ny SVK sy ny SLK no anjarany androany ary dia efa mampiomana sahady ny sampana STK sy STA amin'ny Alahady Heriny anio. Toy izao zany diantsika manaraka ny fampipopovavahana amin'ny Alahady 27 Desambra dia amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny Vieux Temple. Ny zoma 14 Desambra dia manomboka amin'ny 9 ora arivo ao amin'ny Vieux Temple. Ny asabotsy 15 Desambra fankalazana ny Krismasy dia any amin'ny Château La Garrigue any Villemur-sur-Tarn manomboka amin'ny 3 ora tolakandro fa mbola hanome andinindininy anareo rehefa avy eo ny filoha. Dia manentana antsika hatrany ry havana hitondra mbavaka hatrany ireo asa maro miandry ny fiangonantsika sy ny fikasana tsara rehetra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Fanazavana fanampiny mikasika ny fankalazantsika ny Krismasy voalaza teo ny 24 ny volana
desambra dia ao amin'ny vieux temple no fankalazana ny krismasy eo amin'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra noho ny toe-javatra ara-pahasalamana mbola atao hoe mbola misy foana ny valanaretina raha ny tena marina dia nanao izao fanapa-kevitra izao ny komity ny sampana STA ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary izay mety ho avana akaiky ny ray aman-dreny ihany no ho avy amin'ny vieux temple fa ny ambiny dia manaraka amin'ny YouTube. Ny antony dia be dia be tsika rehefa 24 décembre amin'ny vieux temple ary ny araka ny lazaiko teo ny valanaretina dia mbola mirongatra ka ho fitsinjovana amin'ny fahasalamantsika voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay dia fanarahana ny fepetra fampiasana amin'ny vieux temple satria rehefa matetika rehefa 24 décembre dia eo amin'ny 300 angamba miaraka amin'ny ankizy ka nanapaka izahay hoe atao diffusion YouTube ny noely ny STA ary ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra sy izay mpitarika fotoana ihany no ho avy ao amin'ny vieux temple. Isika fiangonana kosa dia entanina anaraka izany amin'ny alalan'ny diffusion YouTube atompoko. Faharoa, momba ny krismasy 25 décembre dia misy fiovana lehibe ny toerana hankalazantsika izany krismasy zany satria ny toerana dia any amin'ny château La Garrigue. Isoratsika n'Andriamanitra ny nahazoana ny toerana, nomeny ny tompotrano maimaim-poana ny toerana noho ny fahasoavan'ny tompo ary misy fandaminana manokana tsy maintsy apetraka mikasika izany. Ho antsika malala ny château de la Garrigue dia somary lavidavitra eto Toulouse le izy eo amin'ny 10-20 minitra eo ny lalana avy eto Toulouse ka isy covoiturage ho an'ireo izay tsy manana fiara isoratra anarany nareo amin'ny alalan'ny diakona rehefa vita ny fitaovam-pivavahana isaky ny alahady zany hatramin'ny mialohan'ny krismasy. Ho antsika kosa izay manana toerana ao anaty fiara dia afaka miteny koa nareo amin'ny diakona hoe izahay manana toerana 2, 3, 4, 5 na mihoatra mba ahafahantsika mifanampy. Dia asiana diffusion YouTube koa io fanampam-pivavahana fankalazana ny krismasy io ary manaraka izany dia mety anao antsoavo amin'ny fiangonana manontolo izahay eo amin'ny ataoko hoe amin'ilay herinandro mialohan'ny krismasy andaminana ny toerana satria tsy maintsy apetraka ny seza zany ipetrahantsika, tsy maintsy alamina ny toerana ka mila vatan-dehilahy maromaro, mila ny fiangonana manontolo miara amin'ny salama mety hoe tsy haiko ny alatsinainy na talata na alarobia ho tenenina aminareo ihany ny fotoana anaovana an'izany fa dia manentana antsika teny izao sahady zany tena hiara amin'ny salama mba rehefa tonga tsika ny andro krismasy dia tonga dia efa milamina ny trano anaovantsika ny fanompoam-pivavahana. Dia izay tompoko ny fandaminana samihafa mikasika ny krismasy fa raha ohatra nareo manana fanontaniana dia aza misalasala manatona ny tenanay hoezahana hovaliana araka izay azo atao ianareo ary misaotra indrindra ny amin'ny fanarahana fandaminana ka dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Mamerina sy manatitra ny fiarabanantsika rehetra, fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga miaraka mivavaka amin'ny FPMA Toulouse eto anio. Mialohan'ny arabananareo manokana nefa dia tiana ny anao teny manokana ary araba manokana ny ray aman-drenitsika. Ny mpitandrina Théodoro Andriamanantena mivady mangataka anareo mba hitsangana mba ho hitan'ny olona. Araka ny lazainy dia fanondrony izao ny tonga eto ka dia faly zay mandray anareo ary miaraba ny FPMA manontolo amin'ny alalanareo. Ny pasteur Théodoro Andriamanantena dia efa filoha lefitry ny FPMA ary izy no nitarika ny fiara-miasan'ny mpitandrina na ny FMM, ny corps pastoral zany nandritry ny ampolo taonany mahery ary dia faly zay mandray anareo ary manantena fa afaka mbola mpitsidika ny Toulouse anareo ahafahanareo manana namoty souvenir tsara ary dia
izay rehetra ho fandraisana anareo dia hitehaka izay. Dia te hisaotra anareo tamin'ny vatsy mpanahy izay nentinareo sy ny fampandraisana ny fanasan'ny tompo izay asa fitandremana ihany koa, tsy adinonay izany, ka dia mety hisy ihany ny teny holazaina rehefa avy eo, fa angamba ampy izay ny azahoantsika mifampiprezante eto. Misaotra tompoko. Dia ho antsika rehetra izay sendra mandalo na voatonga dia angatahana mba hitsangana ho arabaina koa amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ary tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly izahay mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny tavan'ny ralahy hono mandranitra ny tavan'ny ralahy ka dia nampahery anay ozy anareo roa fotsiny izay fa amin'izany roa zany ao amin'ny fiainan-danitra mavesatra zany ary lehibe zany, ka dia misaotra indrindra makasitraka ny fanatrehanareo anay sy ny fanotrona anareo ary dia mitsodrano anareo zahay. Ilay tompon'ny fahasoavana izay nitantanareo tonga soa eto ane, izy mbola tanteraka soa, ny antony nahatongavanareo na hitoetra anareo na andalo, ary dia ho tahiny mandrakariva ho rakofan'ny fahasoavany ary ahita fifaliana miaraka aminay, ahita fifaliana koa eto amin'ity tanàna ity. Dia tsarovy fa na oviana ianareo ny mandalo eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa indrindra tompoko. Misaotra. Gaga aminareo to tsy mba nasaina nitehaka fa izao tsy nitehaka tsika teo aloha dia sahala ny miangatra ny teo aloha, fa ampotsika ao angamba dia mitehaka ho azy ireo koa isika. Misaotra tompoko. Fa ny fandraisana manokana ny ray aman-dreny no nataontsika manokana satria ray aman-dreny eto amin'ny nivon'ny FPMA izy ireo. Manaraka izany dia fanaontsika ny miarahaba manokana ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'ny volana novambra iny. Misy mirahavavy izy ireo dia Ramatoa Raboditiana Laurence, raha eo ianao dia angatana hitsangana tompoko azafady, ary Ramatoa Siono Miriam. Dia faly zahay zandrinareo, zanakareo, miarahaba ary indrindra mirary soa anareo amin'izao nahatratraranareo ny tsingerin-taona nahaterahanareo zao, ary indrindra amin'izao azahoanareo indray mandino avy amin'ny fanantenana noho ny fitahian'ilay tiantsika ao amin'i Jesosy Kristy dia ny raintsika iombonana izany. Misy ten'Andriamanitra ity izay tia nazaraina aminareo entina mampahery ao amin'ny Isaia 9:7. Zao mivolaza ao amin'ny 4. Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany misahirana mitondra anareo. Zany nanao, zany ho hitrotro, eny zany ho hitondra sy hanafaka. Engagement tompo zany, engagement ray zany. Haikay, ao ny faniritsika, ao ny etaetam-po, mba ho tratra ny ela indrindra, ahita fifaliana sy fiadana, etaetam-potsika zany ary asandratsika ao amin'ny tompo. Fa misy koa tsy tokony adino ny engagement raintsika, izy mihitsy no miditra an-tsehatra ary manome toky anareo, mandra-pahantitrareo izy tsy miova. Ilay efa nitondra antsika hatrany am-boaka, nitantana anareo tamin'ny fahazazana, tamin'ny fahatandroana, tamin'ny fahalehibiazana, ary mandra-pahatonga an'izao taona anareo zao, mbola mampitodika anareo amin'ny ho avy izy tsy miova. Ary mandra-pahafotsy ny volonareo, zay ihany no mitondra anareo, zany ho hitrotro, zany ho hitondra, zany ho hanafaka. Tanterahany tompo aminareo ane zany. Ary engane ny fifalianareo izay imbonanareo amin'ny fianakaviana, ary imbonanay aminareo koa ampitombon'ny tompo mandrakariva, azahoantsika miara-misaotra azy ary azahoanareo miara-mifaly aminy koa. Mivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho amin'reto ray aman-dreny zokinay reto, nitehirizinao, nitantaninao tao amin'ny fahasoavana lehibe, ary nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany ray tamin'iny volana lasa iny. Tompo, ianao no nampisy azy ireo, ary ianao
no nahary azy ho vaovao tao amin'i Jesosy Kristy ka manangana azy ho vahoaka ny fanjakanao sy mitantana azy ho amin'ny mandrakizainao. Tompo, dia rainay ianao noho ny fitondranao mahasoa, dia rainay ianao noho ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra narotsakao tao amin'ny fiainan'ireo, tao amin'ny fiainan'ny fianakaviany, ary mbola dia rainay ianao satria manaiky hiditra an-tsehatra ianao hiantoka ny hoaviny ka hitantana azy, hisahirana ho azy ireo ary androtsakao amin'ny ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny fiainana. Misaotra anao zay fa mahay manao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao, nangatanay aminao, ataovy tsara antoka ao aminao reto zokinay reto, ary atao feno fisaorana anao zay noho ny soa tanterahanao amin'ny sanandro sanandro. Dia anao nidera anao niaja ny voninahitra Tompo, ny fitahim-panamana nambiampy kosa arotsakao amin'reto ray aman-dreninay reto. Saotra Tompo. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo ary soa tompoko. Manaraka izany fa be arara isika androany dia misy ny namantsika niaraka mivavaka tamintsika teto ary mpikambana mavitrika tao amin'ny sampana tanora kristianina zay tsy maintsy andao antsika noho ny antony ara-pianarana sy arakasa ka dia ho any amin'ny tany kanadianina, ho any Kanada zany dia Andriamato Rasolo Nirina taonio ny lazany jeune azy fa tony satria teny malagasy no nanaovana ny fanampinanarana. Mangataka anao mba hiakatra ity tompoko azafady. Rasolo Nirina tony. Na dia malahelo ihany ary zay nisaraka aminao ary isy fahabangana lehibe fa iena ny animateur eto amin'ny fiangonana, dia faly kosa zay miombina amin'izao fikasanao zao ary misaotra an'Andriamanitra miaraka aminao ny tantaniny afaka manohy ny fianarana sy mijery no avy ndray amin'ny fahatokiana. Ka dia ny teninay na dia malahelo azy zay dia rakofanay ny alahelonay fa ny fifaliana kosa noentinay manaradianao, miakompagner anao ka dia tonga avasoa ary mahafitasoa any ary azadiny mijoro vavolombelona sy mahatsiaro anay Toulouse, tsy ny STK ihany fa ny fiangonana manontolo any amin'ny misy anao any. Amin'izao fotoana izao moa dia efa mora zao ny fifandraisana, zava-dehibe zany fa misy ilay fifandraisana efa trinela dia dia ny atsiarovanao ambavaka ny FPMA Toulouse, indrindra amin'izao ezaka zay ataony amin'ny fananganana trano zao. Fantatro fa akaiky ny fonao koa zany projet zany ka dia trotroy ambavaka ary zay kosa hitrotro anao ambavaka hiara-dalana aminao mandrakariva. Dia maleova malasana satria moa ny fandray-tanana kanefa fantatsika fa tsy mety atao zany amin'izao fotoana izao ka dia miraro soanao zay dia azahoana miakompagner anao koa dia hitehaka zay. Dia misaotra indrindra mahazo mipetraka anao. Farany ry havana dia fantatsika fa tapaka tamin'ny ankatoky ny fandraisana natao tamin'ny volana novambra lasa teo fa androso isika, iroso isika amin'ny ezaka fananganana ny trano fiangonana satria fantatsika fa na vieux temple tsy ampy tsy ombitsika isan-kalahady, na ity toeranyity tsy ombitsika rehefa fotoan-dehibe ary nisy atao hoe fiainan'ny fiangonana, ny fête de l'église, ny aladin'ny mpitandrina androany mety resako kely ihany mety tsy resahana koa, ny krismasy zay mahatonga atsika lasa tsy maintsy mandeha lavitra be. Zany rehetra zany dia mampiseho fa mila trano fiangonana ny FPMA. Ary ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao dia toy ny fian-dakolosy mampatsiaro amin'ny Toulouse hoe tonga ny fotoana tonga ny fotoana mitsangana ndeha hanangana. Zany baiko zay nalaina tao amin'ny Nehemia zany ary fanevany izao ezaka izao
zanonao ampahirezana antsika rehetra. Misy ireo efa nandroso ary isaorana ny tompo zany, hitantsika teo tamin'ny heriny ary tamin'ny androany. Misy zany ary izany no anainganantsika rehetra rehetra fa mialoha lalana antsika ny tompo. Hoy ny tompo hoe andeha anaraka. Zany ny fanontaniana petraka amintsika, iza ny anaraka ny tompo? Fa i Davida raha nanangana ny fanjakany tao ziona dia nalahelo izy. Ty zao mipetraka ao amin'ity trano tsara misy valindriany ity, nefa ny tompo miafiafy kely ao amin'le tanty ao. Ataoko fa iainantsika koa zany, satria tsika ny aina ao anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny trano zay afantsika manatanteraka tsara ny fiainana. Fa tian'Andriamanitra koa ny ahafahany migalabona tsara miaraka amin'ny zanany eo amin'ireo aktivité maro samihafa zay tato ato dia mifampiboskule. Mety tsy renareo zany fa reo ny komite sy ny dekona ary ny sampana mahalala an'izany sahirana ny fandamina ny amin'ny aktivité. Ary zany rehetra zany dia antso apetraky ny tompo amintsika, antso zay ampandrenesany antsika amin'izay hoe mitsangana andeha anangana. Vita ny fanapa-kevitra fa tsy ampy ny fanapa-kevitra, fa misy kosa ny fahatapahan-kevitra androso andeha. Ary zay ihany no anetsehana antsika androany mikasika ny trano. Vita ny fanapa-kevitra andeha androso. Misy ireo efa ny alohantsika, nisy mpitandrina zay nanome mpitandrina retraité, nanome seky ny tononona teto tamin'ny herin'ny androany 3000 euros. Aperitreritra ihany zany, olona la retraite. Fa zao no mba tia nampitaina amintsika rehefa nanontaniana izy hoe ahoana misaotra, tsy nanontaniana moa izy fa dia hoe misaotra. Dia zao no lazaina hoe efa nangoninay tsikelikely tato io, efa nataonay de côté. Nilaza zany fa le olona nilavitra any amin'ny 80 km satria any izy mipetraka, tsy miara mivavaka amintsika isaky ny alahady akory, tsy arak'le teny lazay pasteur teo akory le hoe zara fa tonga miangona. Fa noho ny fanterana, noho ny fahalavitan'ny toerana sy ny fahasarotana mivezivezy, ary arak'izany dia tsy afaka miaraka amintsika. Tamin'izay namangy azy tamin'ny herinandro dia ozy izy zay miaraka aminareo foana. Ary zava-dehibe zany hoe any lavitra any misy manolo tena ary vonina talohan'ny nieritreritra azy, talohan'ny tompona andraikitra nieritreritra azy, efa nanao deux côté. Ary dia natolony zany tamin'ny herinandro. Antsika kosa zao, antsika zanaka kosa zao, antsika zandry kosa zao hoe mitsangana andeha anangana ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay fa tsy avelanao rery ny fiangonanao, fa atsanganao ho trano fanahy, ho fiangonana velona zay anehoanao ny fahalehibiazanao, anehoanao ny fombanao mahagaga, ary ampijoronao olona ho vavolombelona, ary anangananao zany fiangonana zany eto. Nantsonao zahay ho vavolombelona ny fahatsaranao, ary nantsonao zay katsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mialomin'ny zavatra rehetra, mba hahatonga anay kosa ho henike ny fitahim-panahy rehetra, na zay hoanina, na zay hosotroina, na zay ho tafiana, na izay iainana isanandro isanandro. Tompo, teninao zany inonay ary angatahnay ny hanatanteranao azy aminay, ka dia meteza anetsika ny fonay vonina, ary amin'izao ora izao, amin'izao minitra izao, anetsika anay tsiraray avy ianao, ka amaly ny antsonao hoe mitsangana ndeha anangana. Tsy mandeha rery zay fa fa mialolalana ianao, tsy mandeha rery zay fa fa miara-dalana aminay ianao, ary tsy mitsapatsapy zay fa fa manokatra varavarana, manokatra lalana ianao. Tompo, aza vela ianahana, aza vela ierikerika, aza vela isalasala, ary aza vela ho be fanontaniana foana, fa ataovy valim-panontaniana izahay, ary ataovy mpanompo azonao itokisana ka ny mananao satroboninahitra fiainana. Matoky zay fa ianao ilay nanomboka asa tsara taty anatinay, nametraka izany vina izany no hatanteraka ny zavatra rehetra, ka ny fotoananao ho fotoananay, ny herinao herinay,
ny harenao arenay ary ny fahatanteranao fahatanteranay dia rainay ianao satria lehibe ny asanao ary dia rainay ianao satria manaikiaraka aminay ka dia manabe koa ny asa sy ny vokatry ny asanay dia minaratsoan'i Jesosy Kristy ilay velona manjaka ary manapaka eto amin'ity fiangonana ity. Amen. Ry havana malala, ho ny tompo, aoka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Kondiary sika hanotra izay fanomantsika ho amin'izany androany miavaka tsara ny rakitra ataontsika androany, ao ny rakitra ho an'izao fampapavahana izao, ary ao koa ny valopy izay tatazana manokana koa mandritra izao fotoana izao ho an'ny aladim-pitandrina. Ka rehefa manotro-tsakatsika dia tsy afangaro zany ilay izy. Eo ampanatateran'izany dia ataontsika ny ireo voalahatra tsarovy fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Afaka arotsaka roa miaraka daholo ihany ilay izy. Mety misalasarina amintsika mijery hoe izy marotsaka amin'ilay fitatazan-drakitra. Miaraka daholo ihany nandrotsahana azy. Amen.
afaka hipetraka ny fiangonana. Zao dia tonga amin'ny fotoana manokana ho fandraisam-pitenenana mikasika ny alahady ambitandrina isika, koa mangataka an'Andriamatoa Solofo Rajobelona filohan'ny fiangonana hitarika antsika amin'izany. Mialoha izany dia ataontsika ny hira mananjara ry Jesosy ny andininy voalohany ihany. Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Ho fanamariana ny 5 taona ny tandreman'ny mpitandrina Elize Mivady teto amin'ny fiangonana dia isy rakitsary alefa amintsika. Mangataka ny mpitandrina mivady irosotiandrona azafady tompoko. Dia mangataka ny loholona hiaraka amiko ety koa azafady indrindra. Mangataka ny pasteur Théodore hiaraka hitsangana eto zany amin'ny fiarabana mpitandrina. Sakeo atsoko ny filompana fa sahirana amin'ny fitaizana izy dia mety tsy afaka makatyana fa tsy mahay nyrihariana izy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manokana izao alahady zao tsika ho fanamariana ny 5 taona ny tandreman'ny pasteur Elize Andremiandra Mivady eto amin'ny tafy Tolozy. Fahasoavana lehibe izany ry havana ary mendrika ny saorantsika ny tompo noho izany fitahiana
maro samihafa narotsaky ny tompo tamin'ny mpanompony ary indrindra narotsany tamin'ny fiangonana. Koa izao aladin'ny mpitandrina izao dia amerenana antsika vetivety indray ny tena asan'ny mpitandrina izay efa nazavan'ny pasteur Théodore teo ihany fa averina vetivety manao hoe ny mpitandrina dia mamaly ny antson'ny tompo mba hamahana sy hamelona ny hafa amin'ny tenin'Andriamanitra izay ny antso azy. Ny mpitandrina dia irak'Andriamanitra hitandrina sy hamahana ny ondriny ary hampahery azy. Mitory ny filazantsarani Jesosy Kristy, mitaona ny maro ho an'i Kristy, manambara ny sitrapon'Andriamanitra, miantso sy mandresy lahatra izay tsy mino na misalasala, manambara ny kristianina amin'ny fahazotoana, amin'ny asa, ao amin'ny fiangonana, mananatra sy mampianatra, ampiorina tranon'ny finoana eo amin'ny toerana misy azy. Manaraka izany dia manatanteraka ny asa vita ny fanolorana ny sakramenta samihafa izy, ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahany, manofana koa ny mpiara-miasa aminy, ny komity, ny biraon'ny sampana, ny fiangonana manontolo amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ary havana dia mavesatra araka izany ny asa fanompoana mpitandrina. Ary ilaina ny atsaovantsika fa olombelona mitafy nofo sy rà ny mpitandrina ka manana ny fahalemena. Ka noho izany dia hery lehibe ho an'ny mpitandrina ny fitondrana azy sy ny ankonany ambavaka sy ny mamangy azy, ny fanakalo hevitra tsy misorona aminy, ny manohana azy amin'ny lafiny rehetra, na ny kiasika ny fitaovana entiny miasa izany, na ny fitahiny ny fiainana andavanandro. Araka ny teny manao hoe aoka izay ampianarana ny teny mba hahafohy zava-tsy ho an'ny izay mpampianatra, ao amin'ny Galatiana 5:1. Ka dia faly isika miaraba ny mpitandrina menakavy, izy mivady moa ny natsanako fa ny ankizy natsoko fa tsy maninona, fa dia faly izay pasteur miarabanao, pasteur mivady amin'izao andro lehibe izao. Ny teny aho teo hoe fa 5:30 taona, raha ny tokony ho izy zany 5:30 taona zany tokony hoe hanao fety lehibe. Nefa noho ny fandaharan'ny tompo sy ny antony maro samihafa dia tsy afaka nanao izany ny fiangonana ka dia mialatsiny sady aminareo mivady menakavy fa angamba tsy tongatonga foana ihany koa zao satria fandahatra raha teo amin'ny ilay teny vao nizaraina tamin'ny zaikabe manao hoe ny FPMA mifidy ny anjara tsara, ka ny anjara tsara ny safidian'ny fiangonana androany dia azo atao hoe ny miara abanareo voalohany, mitondra ambavaka anareo ary dia manentana antsika ry havana. Rehefa manao cellule de prière nareo ny tokantrano dia mba ataovy ao anaty sujet de prière ny mpitandrina menakavy, araka ny lazaina teo hoe tsy mora ny asany fa ny vavaka ataotsika isan'andro dia mampahery azy. Ka zay no hitanay fa zava-dehibe an'io, tsy misy fiaraha-misakafo fa ny vavaka no asandratray avo dia avo ataonay feno, satria fantatray fa ny vavaka dia miasa rehefa atao amin'ny fotoritory sy mangorakoraka. Ka dia arabaina nahatratra izao fa 5:30 taona nijoroana rova volombelona eto amin'ny tafy izy izao. Ka noho izany dia misy araka ny fanao dia zay dia manaraka ny baiko ny tompo, manolotra anareo am-pitiavana ny valopy izay fa nomeny mpiangona tsirairay avy. Kanefa koa manaraka izany dia mbola tsy nilazaina tamintsika koa fa nanapaka ny komity hoe satria fa 5:30 taona androany amin'ity taona ity moa zany dia nirakitra rehetra koa dia mahasoa ny mpitandrina mandray azy am-pitiavana. Ka mino izay fa manaraka izany isika rehetra zava-dehibe zany fanohanana azy amin'ny lafiny maro. Ka dia ny valopy sy ny rakitra no atolotritsika azy am-pitiavana ho fanohanana azy. Dia manaraka izany dia misy ity boaty kely ity mofomamy kely izy io symbolika fanamarena ny lefa 5:30 taona, ka mba tsy ho vetivety le izy io pasteur. Dia zay miteraka satria tsy afaka miara misakafo tsika miaraka mifaly raha ny tokony ho izy fa dia io no mandravona ny zavatra voalazako teo ho fanamarena ny fifalianay miaraka aminareo.
dia manaraka izany koa mbola misy fanamariana hafa amin'izao fotoana lehibe zao izay mbola ho aroso amintsika mpiangona satria voalaza teo fa adiditsika ny mijery akaiky ny enti-manan'ny mpitandrina amin'ny asa fanompoana ataony ka dia efa ny fanalakalo tamin'ny mpitandrina ihany izy komity fa ho zaraina amintsika amin'ny fotoana mapety izany fa ambara amintsika fa misy faniriana ny anampin'ny mpitandrina amin'ny fanovana ny fiarakodia izay nataontsika tamin'ny tsangam-bato fa 30 taona ary hita fa efa reradreraka ihany izy io ary hita fa tsy hafahany manao ny asa ampilaminana sy ampahazotoana rehefa simba ilay fiara ka adiditsika fiangonana no manoana azy amin'izany ka izy fotoana aoriana ahafahantsika mandamina izany ka farany mahazo mipetraka ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra izay anaovana itsodrana anareo dia ataontsika hafakely izy amin'ity misy hira ho ataonay ka dia tonga amin'ny fotoana anaovana izany tsika zao ny sampana zava-maneno no anomboka azy izany hoe ny firaisan'ny sampana sy ny fiangonana zany nanomana ity hira ity ho anareo tsotra kely le hira fa dia tsodrano araka ny teny manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninany mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo lasa aritsika Maintenant, c'est la STA, STK et TIL qui vont se lever et qui vont chanter la première strophe. Bien fort. Que la grâce de Dieu
zavatra nomanina ho an'ny mpitandrina ka mangataka azy ireo soeto anao izany amaralana izao alohany anaovan'ny pasteur ny vavaka fitondrana am-bavaka ny mpitandrina. Amin'izao fotoana manokana izao dia mamelahy andray fitenenana eto ary mifona aminareo raha toa ka reraka ianareo no ny mety fahalavan'ny fotoanan'io. Nieritreritra tokoa manko fa isika tsy tompony apitso, tsy fantatra izay iseho amin'ny ho avy. Matetika rehefa misy fahoriana dia mandritra ny fitaom-pivavahana fanomezam-boninahitra ireny no iresahana momba n'izay fiainan'ny olona lasa. Ka izany mahatonga ahy hiteny kely momba ny mpitandrina Elize anio, dia mbola samby velonaina isika ka afaka mandre izany. 5 taona izao nanompo ny mpitandrina teto amin'ny FPMA. Raha nisan'ny taona dia efa tena betsaka izany. Na izany aza nefa dia tsy totosa izay rehetra nokendrena. Raha mbola toy izao ny fiangonana dia satria misy izay tsy vita ary misy koa izay tsy lavorary. Koa izao dia mitodika amin'ny fiangonana aho, mangataka aminareo tompoko ny famindramponareo ho an'ny mpitandrina satria nisy izay nantenainareo sy nandrasanareo nataony nefa ny tsy vitany ka nahadiso fanantenananareo. Nisy fiteny mahery nataony na tamin'ny fampianarana, na mety tamin'ny toriteny, na mety tamin'ny firesana mivantana taminy koa ka nandratra ny foniny maro. Nisy koa ny incompréhension ka raha tokony fampaherezana no nandrasanareo vao maika mitondra fahakiviana sy fikomiana aza. Nisy koa tsy fitiavana ka mety ho avinavina na fanilikiliana no hita. Marina fa mpitandrina izy fa tsy tanteraka ary manana ny fahalemeny tahaka ny olombelona rehetra ka mety diso koa. Koa mifona aminareo no izany rehetra izany ho an'ny mpitandrina ho tompoko. Ary tsy ho azy irery ihany fa mifona koa ho an'ny ankohonany izay hitanareo fa na dia tokony ho modely aza dia tsy mendrika amin'ny zavatra maro. Misaotra tompoko ny amin'ny fanekenareo izany. Olombelona ka mety lavo sy malemy fa ezaka kosa ny androso amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny ho avy. 5 taona azo lazaina koa fa efa ela tamin'ny fanompoana, nefa dia ampanetretena no anambarana fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nisy ihany ireo kely izay vita ny mpitandrina. Raha misy nefa rehareny amin'izany dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Izy no ny antoka izay rehetra nilain'ny mpanompony na fahana-totoso izay vita fa tsy nisy izay avy amin'ny irery. Na ny tombonandro, na ny hery, na ny fahasalamana, na ny saina, na ny fahendrena, tsy nisy izay nilain'ny mpanompony tamin'ny fotoanany ka tsy nomeny ny tompo azy. Eny, mety nisy ihany anta-antany tamin'ny fiangonana, fa tsy mba nisy tamin'ireny ka nirino amin'ny sitrapony na fahafinaretany samirery, fa sarotiny amin'izay rehetra mety ilaina anatsarana ny fandrosoan'ny asa ho an'ny fiangonana izy. Koa ny azo ambara dia isaorana lehibe ny tompo, fa raha tsy izy dia tsy toy izao koa ny fiangonana anio. Isaorana indrindra koa ianareo rehetra izay tsy nitsahatra nanohana ny mpitandrina tamin'ny fomba maro samihafa nandritra izay 5 taona izay. Mankasitraka tompoko, tsy ho voavaly izay soa rehetra vitanareo
ny tompo manan-karem-pahasoavana ane hamaly avy folo eny sy hamaly fity anareo tsirairay avy. Tsapa fa teo foana ny fiangonana, tsy nanilikiliky azy, misaotra dia misaotra tompoko, ary ho samy ho tahian'Andriamanitra. Izao kosa dia hitodika ampitandrina manokana aho, anambara amin'ny eto ny teninay mianakavy kely, ka mamela ianareo hiteny izany amin'ny teny frantsay. Nous n'étions pas encore là à tes débuts il y a 35 ans, mais tout de même, nous avons été témoins de pas mal d'années de ton service au sein de la FPMA. Nous sommes conscients que durant toutes ces années, nous n'avons pas su te soutenir comme il se doit. Au contraire, nous t'avions submergé avec nos problèmes personnels, nos exigences, nos révoltes et nos attentes multiples. Alors aujourd'hui, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons laissé seul et aussi pour toutes les fois où tu as dû rougir à cause de nos faiblesses. Dans l'avenir, nous ferons de notre mieux selon nos moyens, mais nous voulons que tu saches malgré tout que peu importe les années qui te resteront à service le Seigneur, à la FPMA, tu peux croire en notre profond respect pour ce que tu fais et que nous serions toujours à tes côtés pour parcourir ce chemin. Nous pouvons aussi t'affirmer que nous sommes tous fiers de toi et fiers de tout ce que tu as accompli pour le Seigneur. Enfin, il peut arriver que tu sois découragé parce que tu penses que tu es incompris, non respecté ou suivi dans ton ministère, mais nous te disons courage, tiens bon, Dieu entend tes cris de douleur et aujourd'hui, il te dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Ari uintumpue, tsy fanandidanao va ao, ko mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao, amin'izay rehetra alehanao. Farany fefalavalava ihany izay, dia misy fanomezana tolotra eo fahatsiarovana izao anio izao. Nieritreritra hoe mba hira amin'ity indray mandeha ity, fa tena miaiky fa tsy ananako letaleta, ka dia alao izay manana izany nanolotra azy eto tompoko. Misaotra tompoko. Tonombavaka tolotra ny Ray aman-dreny mpitandrina, nosoratan'ny Besa. Isaoranay ianao ry Ray, ny nanomezanao anay, ty mpanomponao ity hitory an'i Jesosy Kristy. Atokanay izao andro izao, hideranay ny anaranao, sy angatahanay ny soa arotsaka ho azo koa. Ampio ry Jesosy be fity, ty zandrikelinao ity, andresy ny fakapanahy, hijoro sy hitomban-da, hotody hatramin'ny farany aneny azakazany, ny hafanan'ilay finoany voatahiry ao ambony. Iti panupunau itu realize so Kristi natukanai
Angatahana Yesu atukana uwaziku hampiri Yesu befitia tizandikeli na witi handre sinifakapanai hizuru sihitumbandahi hutude jamini farani hanyeni azakazani ni afanani laifinuni ututufanafani hampiri Yesu befitia tizandikeli na witi handre sinifakapandahi hizuru sihitumbandahi hutude jamini farani hanyeni azakazani ni afanani laifinuni uvotahiri ya wampuni. Irambavaka zany riavana ary everiko fa feno de feno nefa no ny fangatahany monsieur le président dia apiko ihany zay vavaka nataon'izy mivady zay ka mangataka anareo a iombona amin'izany eo mpitsanganana ivavaka sika tompoko raha io ifarenao ny vavaka re nasandratra ho an'ny reto mpanomponao reto renay vao eo ivavaka manokana mba azahoan'ny rahalahinay anabavinay itojo an-trany amin'ny tiasa fanompony ity ary dia ianao fanahy masina no anome azy ny fanahy ny fanompona fanahy ny fampahirezana mba azahoany mitory an-trany ny vaovao mahafaly ho fanorenana ny finoanay ho fampahirezana anay amin'ny fotoana rehetra na inona zany eo amin'ny fiainanay totovy matoky ianao izy tompo satria ianao ny antso azy ary ianao no miantoka zay rehetra eo amin'ny fiainany misaotra anao zay ny amin'ity fiangonana ity zay mahatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra ary mahatsiaro fa lehibe dia lehibe tokoa ny asam-pitandrina ka mila tohanana izy inganeo ireo mpanomponao maro be zay niombona tamin'izao anaty amin'ny mpitandrina izao mba omenao ny fiadananao ny famindramponao ary indrindra ny farisiana trany hanoho ny asanao ho anao ny tera tompo ho anao ny lazo anao voninahitra ho azy mivady ary indrindra ho amin'ity fiangonana tolozy ity ny fiadananao hatramo zao ko mandrakizay amen. Mahazo mipetraka sika tompoko. tahaka ny fanaoko dia niomana ihany a kanefa rehefa nare le zavatra rehetra tsisy nampoziko teo a dia za inona tsony no lazaiko nefa manateny aminareo rehetra na dia teny tsotra ihany aza ary mialony zavatra rehetra nefa ianareo matoa eto matoa sika ny fandray tahaka izao dia nisy ilay nampiray atsika nisy ilay naniraka ao aminareo ary nisy ilay nanolotra anareo ho adidiko ka dia izy ny saorana voalohany ilay Andriamanitra ray mpahary zao tontolo izao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady tompony fiantsoana ilay topoina ary topoina mandra-piala eto ary topoina miaraka amin'ny ray mandrakizay ary ilay fanahy masina dia mivimbina isaorana ianao tompo ny fisaorana manaraka dia ho antsika rehetra ho iaho ary misy tenin'Andriamanitra ity zay indramiko amin'ny Tesalonianina voalohany toko 2 noho izany zay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra
satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy niraisinareo tenin'olona fa araka ny marina dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Hoy zao na hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ianareo dia azo lazaina hoe ny ainy bedibediko teto nandritran'izay 5 taona izay fa ny marina tsy zany fa 5 taona tsika no niaraka nanompo teto, niaraka ny tompo teto, niara-nianatra teto ary mbola miaraka mibanjina no avy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Isaorana anareo zany fa ianareo zao ny tanana kavananay sy tanana kavianay ary afaka milaza fa marina loatra ny tenin'ny tompo tamin'ny apôstôly hoe aza matahotra fa manana olona maro ato amin'ity tanàna ity ary dia izany tokoa ianareo zao ny vavolombelona misaotra ny amin'ny vavaka, misaotra ny amin'ny fianonareo ny tenina dia indraindray tokoa azy araka ny voalazan'ny tiana teo, indraindray marary, indraindray mahery, nefa dia mpanompon'ny teny moa ny tena fa tsy tompony ka dia tsy maintsy milaza ihany, nefa koa dia efa nilazainy teo ny fialantsiny raha sendra nisy ny brioka ka tsy nety nandratra dia angatahana famelana. Fa misaotra anareo fa tsy niraisinareo olo-kafa fa tena niraisinareo mpanompon'Andriamanitra. Eo pasteur Théodore zay azo lazaina hoe malala tsara ny mpitandrina sy ny asany ato amin'ny FPMA. Fa lazaiko anareo fa tsy partout zany, c'est pas partout qu'on accueille les pasteurs comme des vrais serviteurs de Dieu. Nataonareo zany. Ary eto dia joro vavolombelona fa niaraka izay sy pasteur Seta dia pasteur Théodore nakany amin'ny fiangonana anankiray. Nandamina moa zany fa nisy dia mivory takan'izao ny fiangonana ariva, mitsangana ny anankiray izay mpitarika ao anatin'ny fiangonana tena. Or pasteur fa nga izy ity tsy maintsy asiana tenin'Andriamanitra inona ny diran'ny tenin'Andriamanitra amin'izany? Zany ingeny mahazo fa tsy nareo no manao an'izany. Ary dia isaorako ny tompo zany isaorako anareo zany hoy izy efa nyteny hoe tsy teny lava fa dia izao misaotra ny amin'ny rehetra, ny amin'izay voateniko teo misaotra ary ny amin'izay tsy voateniko koa misaotra. Dia te hisaotra ny vadiko fa tsy nampoziko ilay zavatra ny konokononina iny. Matetika vady tsy tokony fanafinjavatra fa nafeniny ala izy dia hitako teto ihany, nefa dia misaotra tiana, misaotra fa tsy mora koa zany atao hoe vadina mpitandrina, tsy mora zany, nefa dia nentinao zany nizakainao zany ary ny rahanao mitondra tamiko zany misaotra. Je remercie également ma famille, mes enfants de m'avoir supporté, mais également de m'avoir soutenu, parce que c'est la vérité. Vous m'avez soutenu et de bon cœur. Je crois que s'il y en a parmi les pasteurs qui verront vos témoignages, ils seront jaloux peut-être. Mais je suis un nanti, un privilégié. Merci. Merci pour tout. Et Tina dit tout ce que je devais vous demander comme pardon. Alors pardonne-moi pour tout cela et d'autres encore. Misaotra be dia be amin'ny surprise rehetra, misaotra ny amin'ny tenin'ny filoha misolo tenanareo, misaotra. Misaotra pasteur Théodore mivady, tonga nanotrona anay amin'izao na dia atao azy hoe ela tokoa nareo tsy teto. Ary te hirarisoa anareo sady satria pasteur Théodore dia nitartana ny FMM nandritra ny taona maro. Ary dia nangataka izy mba hitsahatra amin'izay, mba hisotro ronono. Ary dia mirary fisotron'ny ronono tanteraka ho anareo mivady zay ary ataon'ny tompo. Fiaino hery mandrakariva fa fiaino hery azona misotro ronono. Ary mbola ilain'ny FPMA ihany nareo nefa ka dia misaotra dia izao sady any amin'izany. Mampamangy ny amin'ny tafo Iveline fahazavana.
dia farany dia farany indrindra surprise be ho an'ny farana makiny poème teto ho an'ny besa sy lola surprise be ary faly ny foko satria tsodranom-bavaka ngezabe ny nataonareo marina fa artista ary zany artiste zany manana heviny amin'izany fa androanynareo mpisorona misaotra nanaiky mpisorona hivavaka ho an'ny pasteur merci beaucoup misaotra tompoko ia rehefa tapitra zany ny fotoana dia ijoro ataon'loneto i pasteur mivady ary misy chocolat ho zaraintsika mandalotsika zany a sady manao kokoa anazy no miraba azy fa tsy mifanaitanana dia maka chocolat dia mivoaka atao makiato zay no famaranana n'lay fanamariana ny androandroany ka dia misaotra indrindra tompoko zao sika riavana dia ampiray ny fotsika anandratra vavaka fangatahana amin'ny tompo mangataka ny tomponanjara mba hiakatra ty hitarika antsika amin'izany miaraka hivavaka isika tompoko ry andriamanitra rainay tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay faly ny fonay tompo tena faly ny fonay satria nomenao fotoana izahay ny rahanao ny mpitandrina Théodore mivady hanambara ny teninao aminay teny aina ho anay izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra misaotranao izahay fa nampitsehivinao aminay tamin'ity andro ity tompo ny asa ny mpitandrina mitandrina anay miambina anay mampianatra anay sy mampiorina anay ao aminao misaotranao izay Jesosy misaotranao izahay fa 5 taona no nanomezanao azy anay ho mpitandrina fahasoavanao sy famindram-ponao zany tompo tsy takatry ny sainay tompo misaotranao izahay amin'ny teninao rehetra izay nomenao azy nambolena taty anatinay nampiorina anay nampibebaka anay ary nanorotoro ny fonay sy ny fanahinay ihany koa misaotranao tompo fa enao mihitsy no niteny tamin'ny alalany mpitandrina misaotranao kosa tompo fa nampianarinao izahay ny amin'ny azotonay mandray ny teny fananarana fampaherezana izay hoentiny ho anay ary indrindra koa tompo ahaizanay mankasitraka ny asany mpitandrina satria raha mankasitraka azy izahay dia mankasitraka anao miteranao mankalaza anao misaotranao izahay fa nomenao ray aman-dreny mpitandrina mivavaka ho anay isan'andro na dia maro ary izahay dia matoky fa tsisy adininy fa hoentiny eo anatrehanao satria mahalala anay tsirairay avy izy tahaka ny afantaranay anao Jesosy misaotranao koa izay tompo fa nasainao niara-ny ombina tamin'ny latabatra masina na dia tsy mendrika ny anonona ny anaranao azy kanefa no zany fitiavanao famindram-ponao zany Jesosy nanoloranao ny ainao ho fatisolo anay nanoloranao ny ranao so sarobidy indrindra azahoanay famelan-keloka sy fampihavanana amin'Andriamanitra ray azahoanay miantso anao hoe avaraina hena misaotra Jesosy fa mbola afaka nandray anao izahay tahirizo amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay
hitahiry anao atomponay jesosy akainao no fisaintsainanay na andro na alina na mandry zay na mifo zay tompo apetraka feno pelatananao jesosy ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonany manontolo enao jesosy io no hiaro azy na mivoaka izy na miditra enao jesosy io no ampahery azy hatrany ary enao tompo no hitantana sy hivimbina azy ahatanterahany izy ireo tsirairay avy ny adidy izay efa napetraka ao tamin'ny tompo ary ny momba ny ray aman-dreny mpitandrina jesosy izay tsy voatakay tsy voatono ny vavanay akory dia efa mino anao izay efa manome anao manome mihoatra no izay angatahanay arenao tompo apetraka fenao pelatananao ireo marary rehetra eran-tany jesosy na ny any an-tokantrano na ny any amin'ny hopitaly na ny marary fanahy indrindraindrindra hoentina eo atongotra ao reny jesosy fangio manokana araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny indra fonao tompo ary ny dia kapoka taminao no ateafinao amin'izy ireny tsirairay avy jesosy anasitrana azy ireny na inona manjo azy apetraka fenao pelatananao ireo tsy anasa jesosy tario ny olonao masina rehetra na manerana izao tontolo izao mba hitondra mbavaka azy ireny tsirairay avy jesosy mba hianome asa izay manana jesosy apetraka fenao pelatananao jesosy ireo mpitsomponenana tompo malany mamelany elokay mamindra fo aminay tompo mamelany eloka ireo izay nahatonga izany rehetra izany jesosy miangavy anao izay tompo tantano sy vombino izy ireny ary omeo fanahy ny fahendrena avy aminao izay rehetra natokanao mpitondra firenena jesosy mba hatahoran'izy ireo anao fa hanadinanao azy ireny ny fomba hitondrany ny vahoakanao apetraka fenao pelatananao jesosy ireo any amponja tsy voasakan'izany ny fahazavanao jesosy isaoranay anao ny amin'ireo mpanomponao izay efa novidianao hitory ny filazantsaranao amin'izy ireny ary mangataka aminao izay jesosy anoritory ny fon'izy ireny ianao ary ny teninao izay ainao anazy ireny sy fahasalamana ho an'ny nofondrehetra ny ampiova ny fiainan'izy ireny jesosy mba ho isan'ny olombonjenako izy ireny apetraka fenao pelatananao jesosy ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao sy ny olona masina manerana izao tontolo izao amasino hatrany jesosy ary feno ny herinao mba hataona olona maro ao anatin'ny valanao jesosy ho filazany tsara fahadimy jesosy amin'ny atao rehetra amin'ny fijery amin'ny fiteny tompo ho voninahitry ny anaranao apetraka feno eo am-pelatananao jesosy ireo Madagasikara tanindrazanay tompo izay tsy miafina aminao jesosy ny fahorian'ny olona ny fahantrany olona jesosy malala raha ny oloko izay nantsona tamin'ny anarako ianao no avy anetry tena ka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra ianao ka nasitrana ny taniny mangataka aminao izay jesosy ny kristianina rehetra no nantsona tamin'ny anaranao tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina tompo mba hitady ny tavanao hiala amin'ny ratsy faninaony jesosy dia hanasitrana ny taninay ianao ka ho tanteraka amin'ny Madagasikara nay ny teninao hoe Madagasikara any Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara mba hitoerany fiadananao ny tany izay mampiatrano anay koa tompo apetraka fenao pelatananao ampitoerinao eto ny fiadananao jesosy mba hiadanany ny olonao araka ny sitraponao raha teo jesosy ary ireo mahantra tsy manan-koanina rehetra maneran-tany tompo tendreo ny fony izay manana ambiampy rehetra jesosy aizara amin'izy ireny tsirairay avy fa izay rehetra ataonay amin'ireny madinika ireny tompo dia tahaka ny ataonay eo anao misaotranao jesosy amin'izany vavaka izany misaotranao amin'ny valim-bavaka sahady efa omenao anay misaotranao feninao mihitsy jesosy no vavaka ho anay okavanany indray manalalana anay misaotranao izay fanay masina fa tsy fantatraina azy vavaka tokony ataonay ary fa ianao no mivavaka ho anay amin'ny fitarainana tsy azo tonono ny okavanany indray misaotra Andriamanitra fa mpiainy vavaka ianao mpamaly vavaka ianao
amin'ny anaranao jesosy kristy tomponay no anaovanay izany mivavaka izany amen. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamatsara izao aladiny mpitandrina ny rahantsika teto izao alohanany andraisana ny afatra sy ny tsodrano izay atolotry ny ray aman-dreny mpitandrina Théodore Andriamanantenantsika dia ataontsika ny antema fahadimy. Izao no afatra ho antsika ry havana. Mahazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazato oetra dia piasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Ho aminareo ny tompo mamalinareo ary amin'ny fanahinao. Raiso ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo. Hitahanareo ny tompoka hiaranareo. Ampamila piratra ny tavany aminareo ny tompoka hianatra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay tramo taloha indrindra sakiny aro mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ry havana ka manontony ny tompo. Araka mivoalaza teo mandroso aty alohantsika satria misy chocolat zaraina ho antsika etiko antsika mba mifakaitatavana dia amin'ny maso ary adino misaotra teo misaotra ny birao sy ny komity misaotra ny loolona ary misaotra nareo na mifanomezana izay nomenareo tamin'ny alalan'ny valopona tamin'ny alalan'ny rakitra ny tompo anonitra avo zato eny ny posy ny alana misaotra tompoko.